aoka isika iobo an'i Jehovah. Aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka hakeo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, eo an-tanany fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo. Afaka isika, Andriamanitra Reny Masina an-danitro, manatrehanao izao sabatanao masina izao. Atafiana tsara avy Tompo fananao masina mba hahafahanay handray hafatra avy aminao. Mampitainana ny mpanomponao izay teny ihany koa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabanao nahatratra izao sabata masina izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra manana ambiampy, ny fiadanany feno, ary fitahiana sesehena ny ao arotsak'Andriamanitra angontsika ao anatin'izao sabata masin'Andriamanitra izao. Ka hoe tsika iteran'Andriamanitra dia ataontsika ny laharan-kira fa 720, ny laharan-kira fa 720 ataontsika eo am-pijanona. Saveu caminhira ni fala vutandeibe saya mudena marube devitare camidera saya mudena marube devitare camidera. Fiangunano masandratu reni feo iderani panavutra natiane fitrazizao irawambande anana irasuni ziuna irawambande anana ziuna aviriua vunzio kami falia vuku fafaduza yanara mirai saveu kamira derau famendika Ny vakiteny fototra anio dia ao amin'ny Salamo 570:120. Anaran'i Jesosy, Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Amen.
ry Andriamanitra ray ny sainy an-danitro ao amin'ny fitoerana masina indrindra ankehitriny, mivavaka anio mba harotsahana amin'ny fanahinao masina ny ka ho vita haingana ny asa fitoriana izay nanondranao anay. Ary ankehitriny izay dia mivavaka ao amin'ny mpitondra teny, aoka izany teny izany mba hiditra ao am-pony tsirairay avy ka handray fitahiana ary handray an'izany teny izany ho fampahirezana ary taridalana eo amin'ny fiainana ny tsirairay izay miaino an'izao toriteny izao. Tonoana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana fanatitra isika ankehitriny. Fanandraman'ny lehilahy iray izay mipetraka any amin'ny faritra Azia any Taiwan no entina amintsika androany. Mpanao trano no asany Ly, ary naniry izy ny mba hisondrotra amin'izany asany izany, nanana izay ampopo izay izy, ary dia niezaka izy ny asa mafy dia mafy nandritra ny herinandro. Rehefa tao anatin'izany asa mafy izay nataony izany izy dia tratrany rarin-tsaina, satria izany kofokofoka be, miasa be, manenjika asa, tratrany rarin-tsaina i Ly. Ary rehefa tratran'izay rarin-tsaina izay izy dia nitady ny hevitra mba hampitoniana izay rarin-tsaina izay. Dia inona nataony? Lasa ny sotro izy, lasa ny foka, lasa ny loka ihany koa. Teraka fikorontanana tao amin'ny tokantranony Ly izany fomba izay nataony izany, ary tsy nahazaka an'izany ny vadiny dia lasa niala tao amin'ny tokantrano. Tsy ela tao aorianan'izany dia tratran'ny aretin'ny fahatapahana lalan-drà i Ly. Tsy maintsy nandalo fandidiana farany izay aingana izy mba hanalana ny vongan-drà ao anatin'ny lohany. Voavonjy soamantsara i Ly, velona soamantsara izy, saingy tsy nampiova ny fiainana izany zavatra izay nianjady tamin'izany, fa notohizany ihany ny fomba fanaony. Indray andro dia tafaresaka tamin'ny fianakavian'ny ray aman-dreniny i Ly, ary ireo fianakavian'ny ray aman-dreniny ireo dia niteny taminy amin'ny fiainana izay tantanan'Andriamanitra, fahasalamana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, ary ihany koa ny fanantenana ao amin'i Jesosy. Tsy namparaika ny Ly izany, noraisiny ho toy ny vazovazo fotsiny, ary dia hozy izy hoe mety mbola ho any am-piangonana ihany manaraka. Taona maromaro taty aoriana niditra hopitaly indray mandeha indray i Ly. Tratrany aretina fijanonan'ny fo izy, fa mbola avitra soamantsara ihany. Teo dia tsaroany ilay resaka ny fanaovany tamin'ny fianakavian'ny ray aman-dreniny, ary dia nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Raha mbola tany amin'ny hopitaly i Ly dia nisy fianakavian'ny ao amin'ny fiangonana adventiste, fikambanana membre maromaro amin'ny fiangonana adventiste tonga namangy anazy tany amin'ny hopitaly. Ny fiangonana adventiste misy an'ireto olona reto dia manana ivon-toerana, ilay ataontsika hoe centre d'influence. Manana olona maromaro izy ireo ary dia tonga namangy an'i Ly matetika ireo olona ireo. Ao amin'izany ivon-toerana izany dia misy fikarakarana ny olona tsy salama, fanampiana olona, fanomezana sakafo. Namangy an'i Ly matetika ireo olona ireo nampahery azy ny vavaka ho azy ihany koa. Indray maraina dia naheno hira i Ly, ary nanohana fony izany hira izany, ary nanohana fony koa ny fanahy masina, dia nanapa-kevitra i Ly
ny anantona an'Andriamanitra ny hanolotra ny tenany ho an'i Jesosy ary tsy ela dia vita batisa soamantsara Elia. Ankehitriny izy dia manompo amin'ny maha-membre adventiste azy amin'ny asan'ny diakona. Andeha ho vakiantsika ny voalaza ao amin'ny Titosy. Titosy 3:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Namonjy antsika izy tsy noho ny fahamarinana nataontsika fa noho ny famindram-pony. Namonjy antsika izy tamin'ny fanasan'ny fahaterahana indray ary fanavaozana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny ampahan'ny fanatitra sabata 17 tamin'ny taona 2024 dia nentina nanohanana ny fanorenana ireny ivon-toerana tany amin'ny faritry Taiwan iny. Nanohanana ireny ivon-toerana ireny izay manampy olona amin'ny fahasahiranana maro. Ary tsarovy ihany koa fa ny fanatitra izay ataontsika dia afaka mandeha lavitra manampy olona manao asa fitoriana mba ho famonjena olona sy fitondranan'izy ireo ho eo amin'ny Jesosy. Andeha isika hiaraka hivavaka. Rainay tsara indrindra, misaotra anao izay fa mbola antsoinao ho mpiara-miasa aminao. Misaotra aminao izay fa mbola afaka manolotra fanatitra mba hahafahana manao ny asanao any amin'ny toerana lavitra. Omeo anay ny toe-tsainy, ny fahalalan-tanana mba hahafahanay ho mpiara-miasa aminao, ary raha misy ny tsy manana atolotra dia mangataka ny fitahianao amin'izy ireo mba hahafahany mandray anjara amin'izany asanao izany koa, amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
miaba ny ankizy rehetra tratra ity sabata ity. Androany rakizy dia manana hafatra manokana tiana omenantsika Jesosy. Mety mahaliana anao ngamba hoe inona izany hafatra omen Jesosy ana androany izany? Fa ny voninkazo no andraisantsika lesona anio. Misy aminareo ve rakizy mahafantatra anaram-boninkazo? Samy hoe miteny? Ye, marina izany voalazanareo izany. Mbola misy manana koa ve? Ye, marina daholo izany. Fa androany misy voninkazo anankitelo andraisantsika lesona. Ny voninkazo voalohany ilay niteneniny se teo, raozy. Ny raozy rakizy inona moa mampiavaka ny raozy? Ny raozy dia manitra be. Ye, marina mihitsy izany voalazan'izay izany. Manitra ny raozy. Fa inona ilay mampiavaka anazy? Misy tsilo izy. Dia matahotra ny ankizy tandritandriny neny rehefa mandray raozy satria sao voatsindrona ny tanany. Fa io raozy io rakizy lafo vidy. Misy tena lafo mihitsy ny vidin'izy io. Nefa vidian'ny olona ihany izy na dia lafo aza. Ny voninkazo faharoa izay andraisantsika lesona anio dia ny orkide. Mahafantatra orkide daholo ve nareo? Misy mahafantatra, fa misy tsy mahafantatra. Dia izao rehefa miantsena miaraka amineny eny amin'ireny fivarotana voninkazo ireny, na sendra mandalo eny ianao dia antanio aneny hoe ohatran'izaka eny izany orkide izany dia atorony ianao. Fa io orkide io misy tena lafo be ny vidiny kanefa dia izao misy mahasamy vidy azy ihany satria tsara tarehy izany orkide izany. Lafo fa vidian'ny olona. Apetany eo am-baravarakely eo ilay poam-boninkazo misy azy, na ataony toerana manokana eo an-davarangana eo. Tsara izany Dia izao ny voninkazo fahatelo farany izay tsy niteneninareo teo ilay izy fa andeha koa andraisantsika lesona androany dia ny hibiscus. Fantatrareo ve izany? Mety vitsivitsy amintsika ihany no mahafantatra io karazam-boninkazo io. Fa izao ray alina vao mahazo azy. Ny voninkazo hafa mety mahazo hoe 2,000, mahazo 5,000, mahazo lasak'izay. Fa ny hibiscus rakizy ray alina vao mahazo ny ambany indrindra. Dia misy ny mihoatra an'izay volany teneniko teo izay. Lafo be, tena lafo be fa novidiana ihany izy ireny satria tsara tarehy be. Dia izao rakizy, ny voninkazo io voninkazo tsara tarehy izay notonontsika teo io miaraka amin'izay notonontsika teo dia izao tsara avokoa io eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa dia izao malazo ihany izy ireny. Dia rehefa malazo izy dia atsipy any am-pahatra, atsipy any anaty fako rehefa maina. Nefa dia vidian'ny olona lafo be ohatr'izany, omeny tombam-bidy tsara be ohatr'izany. Dia izao manahoana ny asarobidintsika rakizy? Manahoana ny asarobidinao? Manahoana ny asarobidinao eo anatrehan'Andriamanitra? Andeha antsika mamaky ny Baiboly andeha ho raisina ny Baiboly dia hosokafana ao amin'ny Matio 9:9 no andraisantsika lesona androany. Ovakitsika Matio 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha ny ahitra any an-tsaha izay alazo any ihany anio ka atsipy any am-patana raha ampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany. Tsy maika va ianareo ry kely finoana. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Raha ny ahitra any an-tsaha hozy izany hoe ny voninkazo izay maniry any an-tsaha, malazo ihany izy. Any an-tsaha izy androany tsara tarehy, fa malazo izy avy eo dia atsipy any am-patana izy raha ampitso. Ampitafian'Andriamanitra voninahitra lehibe ohatr'izany. Dia manahoana kosa ny tombam-bidintsika rakizy eo anatrehan'Andriamanitra? Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao koa atolory azy ny fonao, atolory azy ny tenanao manontolo karakarainy fa manana tombam-bidy tsara dia tsara mihoatra noho ny voninkazo ianao. Andeha isika hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka.
Jesosy zoky eo, misaotra anao izahay mpanomenao tantara avy amin'ny voninkazo androany. Ireny voninkazo ireny Jesosy tsara tarehy rehefa jerena, kanefa malazo izy ireny dia atsipy any am-pahatra rehefa tonga ny fotoana mampalazo azy. Fa izay kosa dia nomenao hatsaran-tarehy, nomenao tombam-bidy tsara dia tsara. Ampio izay Jesosy eo manomboka androany mba hatsapa ny fikarakaranao, hatsapa izany isan'andro isan'andro ka hanome voninahitra anao na dia zaza aza. Tonononay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Misaotra indrindra Jesosy eo. Amen. Ilafatsy ny lanitra hoan'izao tontolo izao, dia teny somaharitra mitory fiaina vaovao, iteny somahazava ny tany sy ny polineto andositra ny aizipito anatona ny tompo izao. Jesosy fahamarinana no lalana sy fiainana ho an'ireo mahery fo, zay mino sady makato ry teny somahazava ny tany sy ny polineto andositra ny aizipito anatona ny tompo izao. Zay trotraka sy kiriko no zao fiainana eto izao, ka mitomany rerapo no eny hery vaovao, iteny somahazava ny tany sy ny polineto andositra ny aizipito anatona ny tompo izao. Iteny somahazava ny tany sy ny polineto andositra ny aizipito anatona ny tompo izao. Tena hitananitra tena hitananitra sy taniva fefanasany voalohany fefanasany voalohany isintsuli ari izao nahita tanàna vao, Jerusalema vao tonga tamin'Andriamanitra, foaombana sady miaingo Tena
Jesuni ary izaho nahita tanàna vao, Jerusalema vao, Jerusalema vao, tonga tamin'Andriamanitra. Fomba dimy andro, voaomana dimy andro, tao akany afakarina, voaomana tahakany ampakarina, ampakarina. Napanefreo Iroso eo amin'ny toriteny arahantsika rehetra indray isika, ka mialohan'izay dia andao hiaraka natrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitro, andray ny teninao izay, mitenena Jehovah ho vonina heno izay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy. Amen. Ao anatin'ny tebiteby mandrakariva isika tsirairay avy amin'izao vaninandro ianantsika izao. Tebiteby izay matetika dia mitarika antsika anatin'ny fahakiviana, fahaverezan-kevitra izany. Irenoko fa miombon-kevitra amiko amin'izany ianao amin'ny sabata ity. Ary matotonga eto isika dia andray hafatra, andray ihany koa fampahirizana mba ahafahantsika hitraka, mba ahafahantsika hanana fanantenana ao anatin'izao fotoana izay ataontsika hoe mirimorimo dia mirimorimo tokoa izao. Noho izany dia tiako raha hiaraka andray ten'Andriamanitra isika amin'ny sabata masina ity, andray ny hafatra avy amin'ny ten'Andriamanitra izany, ary hijery ny toe-javatra anankiray izay nenandreo namantsika fahizay ka andrasantsika lesona amin'ity sabata masina ity.
asaika nanokatra ny baibolinao. Ijery ao amin'ny Matio 7 dia mirakitra tantara anankiray izy io, toe-javatra izay ahafahantsika mandray lesona amin'izao vaninandro misy antsika izao. Satria mantsy dia mipetraka eo amintsika mandrakireny fantena manao hoe aiza marina ny tena famonjena hazoko antorahana. Aiza marina ny tena famonjena hazoko antorahana. Ny Matio 7 andininy 7 sy ny 30 dia azoko antoka fa anome antsika taridalana hitarika antsika hamaly izay fantaniana mampijaly ny saintsika tsirairay avy izany. Tantara izay efa diso haintsika loatra izy io, kanefa inoko fa andrasanao lesona vaovao izany androany. Tantarana lehilahy anankiray, ny lehilahy anankiroa moa voambara izay anatin'ny tantara izay ihany koa izay azontsika jerena, satria raha ijery tantara io andinina anankefatra ao amin'ny baiboly misy azy. Fa ny Matio dia manoritra azy olona anankiroa no voaresaka. Fa raha mijery ny bokin'ny Marika sy Lioka isika dia miresaka lehilahy anankiray izy io. Ka tsy raha itsika izany na roa na ray fa zao lehilahy no voaresaka ao ary ny afatra no tiantsika sotomina ary mitovy ihany ny afatra izay voambara. Fa eto tsika dia ijery fanambaran'ny Matio azy, lehilahy anankiroa no iaran'ny tantara eto. Naninona izy ireo? 7 no atsika tantara fa lehilahy jamba ireto olona ireto. Lehilahy izay ataontsika hoe tsy nanana ny fahafahana teo amin'ny fiarahamonina, voailikilika ary ihany koa tsy feno teo amin'ny fifaneraserana teo amin'ny olona izy ireo. Izao nefa zavatra nahafinaritra, na eny vaovao tsara izy ireo. Inona vaovao eny izy ianao? Na eny fa ay misy azany lehilahy izany ao amin'ny taranak'i Davida, afaka manasitra anazy, afaka manavotra azy. Noraisiny ao am-po izany fahafantarana izany, ary indray andro dia tonga tokoa ny fotoana izay andalovan'io lehilahy io teo amin'ilay toerana nisy ireto jamba ireto. Mba hitreto ange izany hoe jamba te ahita mpanavotra izany, kanefa tsy nataon'izy ireo sakana izany, fa nanao fomba rehetra izy ireo mba ahitana izany mpamonjy azon'izy ireo iantorahana, ahatonga azy ireo ahiratra indray izay. Rehefa nandeha ny fotoana dia tonga tokoa ilay zanak'i Davida. Izao ny voambarany 7 tapany faharoa. Izy ireo lahy nanaraka sady niantsoantso hoe mamindrafo aminay. Niantoraka avy hatrany niantsoantso ireto jamba ireto. Nitaky iny izy ireo? Nitaky famindrampo. Niantso famindrampo avy amin'izany lehilahy izay hazon'izy ireo antoka fa hanome azy famonjena izany. Dia ny tenin'ilay lehilahy tamin'izany dia ilay antsointsika hoe Jesosy, ilay tompon'ny famonjena tamin'izany izay azon'izy reto lahy reto iantorahana. Izao ny voambarany. Mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Raha ianao tamin'ny toerana nandray an'izany fanontaniana izany, mety ao nandray valiteninao hoe misy olona anankiray izay heverinao fa azahoanao fanasitranana, azahoanao famonjena, kanefa rehefa tonga izy dia manontany anao indray hoe azonao antoka ve fa afaka manome an'izany ianao aho? Raha izaho na ianao azoko antoka fa mety hoe amaly ianao hoe araka ny henoko dia ianao no mety mahavonjy aho. Fa ireto lehilahy reto dia tsy izany ny nambarany fa zao. Toy antsika ny fanambarana. Eny tompoko. Ahoana ozy izy? Eny tompoko. Hazon'izy reto antoka tsara zany fa tsy nisy fisalasalana, fa maninona ilay lehilahy? Afaka hanome azy fanasitranana izay ilainy. Ry namako izay mihaino ankehitriny dia tiako ny anatsoaka lesona sahady ny amin'izay fihetsika nasehon'ireto jamba ireto. Lehilahy jamba kanefa nametraka toky teo amin'ilay Jesosy izay hazony antoka fa hanome azy fanasitranana. Ny fihetsika izy ireo voalohany dia izao, nanatona izy ireo. Marina fa ny fanambarana Matio amin'ny 7 dia hoe tao an-trano Jesosy tamin'io fotoana io. Raha mijery antsika amin'ny andininy hafa dia hoe tena andalana Jesosy, tsy dia izay loatra jerentsika fa zao ny fahasahian'ireto lehilahy reto nanatona an Jesosy
tamin'ny toerana nisy azy. Ary rehefa tonga teo izy ireo dia naninona? Sahy ny teny ary nametraka toky fa io ny famonjena ho azy. Tiako ianao raha anokatra amin'ny baibolinao amin'ny Jaona 4:9, Jaona 4:9 andininy 7:30 tapany faharoa. Izao vabaran'i Jesosy: izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Vaovao mahafaly zany ry havako. Izay manatona an'i Jesosy dia maninona hozy izy? Tsy mba ho laviny mihitsy. Ireto jamba ireto dia nanatona an'i Jesosy izy, ary noho ny fahazaon'izy ireo antoka fa io tokoa ilay mpamonjy azy. Ary Jesosy ihany koa fa vonany handray azy. Dia naninona izy? Nanindry azy Jesosy. Firenentsika ihany ilay Mateo teo mba ahafahantsika handray an'izay afatra izay. Ary Jesosy nametraka azy, azafady andininy 7:20, dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe tongava aminareo haraka ny finoanareo. Ay zany ny zavatra tsy ambaratelo ny reto lehilahy reto dia ninona hozy izy? Nanana finoana izy ireo. Nanana finoana izay miorina tamin'ilay famonjena andraindrainy dia tsy iza fa i Jesosy. Ny fiarahamonina nilikiliky azy fa Jesosy dia azo ny antoka fa rehefa miantso azy izy dia handray azy. Tanteraka izany tamin'izy ireo lahy. Nahiratra ny mason'izy ireo rehefa nikasihan'i Jesosy. Ny toetra faharoa zany dia azontsika sotoana anatin'izay dia zao: ny finoana miorina amin'ny Jesosy dia afaka hitarika isanao ihany koa amin'ny famonjena izay tianao ho raisina. Jaona 4:7 andininy Jaona 4:7 andininy 4:30. Antegna jerentsika fanambaran'i Jaona indray raha nilaza mahakasika an'izany finoana izany i Jesosy. Jaona 4:7 andininy 4:30. Ao anao izy. Dia vakitsika anaran'i Jesosy: izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Raha tianao ny azo famonjena, raha tianao ny azo fiainana mandrakizay, inona ny tsy ambaratelo? Ny tsy ambaratelo faharoa dia zao: mino an Jesosy dia ahazo famonjena ianao. Ny tsy ambaratelo fahatelo moa dia azo kitsorina tahaka izao hoe ny tsy fisalasalana miantoraka amin'ilay tompon'ny famonjena dia Jesosy izany. Rehefa manatona ianao dia mila mino ary tsy misalasala, satria ny finoana dia fanehonao fa atokisana tokoa ilay mpamonjy izay antoranao. Ataontsika amin'ny Hebreo 12:20 izany. Fa zao nefa ny mahafinaritra, ny mpanoratra kasana anankiray dia nanoratra andalan-teny tahaka izao, izay ahafahantsika mamelombelona antsika ny tenin'Andriamanitra izany: manatona ny zanany rehetra izay ao amin'ny fahoriana izy, Jesosy zany, izy no fialofana amin'ny fotoana ilana azy. Manolotra fifaliana sy fankahirizana izy amin'ny aiai rehetra. Raha misy tebiteby eo aminao, raha misy fisalasalana ao aminao, raha misy fitaintainana ao aminao, dia vahaolana tsotra omen'Andriamanitra anao amin'ny sabata masina ity dia zao: manatona an Jesosy, minoa an Jesosy, ary asehoy tsy ampisalasalana izany fa anome anao famonjena sy fanavotana tanteraka ho anao izy. Ataoko avokoa izay rehetra ho izy ny mpanoratra mba hanomezana fahafampo zavatra ilaina tsika ara-panahy sy ara-pitondran-tena, voatolotra amin'ny alalan'i Jesosy ny fahazavana sy fiainana mandrakizay. Voatolotra amin'ny alalan'i Jesosy ny fahazavana sy fiainana mandrakizay. Azonao raisina ve izany? Dia zao: androany tapao ny hevitra, manatona an Jesosy, inoa izy ary miantoray eo aminy fa hanome anao famonjena Jesosy. Andeha vakitsika farany ny fanambarana amin'ny tandina anankiroa manaraka ireto entintsika maranantsika izany fanambarana izany. Salama 5:7 efa mivakiana rahalahy teo dia zao: Jehova dia eo ankaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina. Dia ny farany izay toko zarana aminao dia ny voambaran'ny Kolosianina 1:1. Raha 1:2 izay mirakitra teny mahafinaritra ihany koa izay tiany Tompo ahotazominao amin'ny sabata masina izao. 1:1 andininy 2:20 ny Kolosianina no andeha maranantsika azy. Zao voambarany: ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika anana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady manafaka antsika tamin'ny fahefany maizina
ka mamindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Inoko fa hitondra hery ho anao izany teny izany, ary ihany koa ahatonga anao handray am-po fa ny famonjena dia atolotra Jesosy maimaimpona ho anao. Izaho manana fiainana ho izy dia fiainana mandrakizay ho saraiko ho an'izay mino sy manaiky ahy. Teraka amin'ny tenin'Andriamanitra ary ampiombona antsika ao aminy izany anio rapitso ary mandrakizay. Amen. Andriamanitra lehibe isika tamin'izay fanompoam-pivavahana androany izay, misy manantena fa samy toraka amin'Andriamanitra mandrakariva isika ary aina nafonoana azy fa izy manefa ny zavatra rehetra sy ny zavatra eo amintsika izay manerana antsika. Ho amaranana antsika amin'ny fotoana sy mialohan'ny resantsika an-trodrano dia andeha ataontsika laharan-kira fa 7:70 laharan-kira fa 7:70 ny andininy rehetra no ataontsika. Vavaka isika maratsika fotoana izao ary aorianan'izay dia izy tsotra notononona ho antsika rehetra. Vavaka isika, Andriamanitra reny masina an-danitro, saotrany amin'ny teninao izay mena tamin'ity marina ity. Tehiry izao anatin'ny tsirairay avy tompon'ny teninao, ka tonga anay anana fahazotoana anatiny anao, ary ihany koa tompo mba hanaiky ny inonao eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ary amin'ity sabata ity tompo dia ingany atafinao tsirairay avy mandrakariva ny famindramponao ka ahafahanay tafifaliana ny amin'ny fiarahana aminao. Anonona tsodrano ho an'ny vahoaka tompo ny tenako ankehitriny. Ingany tomponao tanteraka izany
ho an'ny tsirairay avy. Raisoa ny tsodrano. Ary Andriamanitra ny fantananany aminao nareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra, amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen.